manolotra an'ilay cahier izahay ao amin'ny RTN le fanolorana ny famampiana sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny tsara fikambanam-behivavy iray ao Tsaramandroso. Mpianatra misy 7 ao amin'ny EPP fiarovana Ampisikiny no nahazo fanampiana sy fanomezana tamin'ny ekipany RTN na ny radio telenakay sy ny fikambanam-behivavy Tsaramandroso ambony. Nisy ihany koa ny lelavona nomena mba anamorana ny fidiran'ireo ankizy ampianarana mba andoavana ny sarany fisoratana anarana. Anisan'ny tanjona tamin'ity fanomezana izay notanterahan'ny ekipany RTN na ny radio telenakay ity dia fanampiana ireo ankizy mba ahafahany miatrika ny fianarana. Eo ihany koa ny fampianana ny tahany ankizy mitsoka andaharana an-tsekoly. Ny fanomezana androano zany dia fanomezana niarahana tamin'ny sekoly teto amin'ny fiarovana sy ny fikambanam-behivavy ao amin'ny fokontany Tsaramandroso ambony izay nitily ny ankizy izay sahirana tany anatin'ny fokotany tany izay miisa 7 zareo. Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fokotany dia ataony RTN hatr'izay ary mbola mitohy foana. Ny fitsinjovana an'ireo ankizy ireo mba tsy hitsoka andarana zany no natonga ny RTN nanao izao fanampiana izao. Ny talian'ny PP fiarovana Ampisikiny no nisolitena ireo mpianatra sy ireo mpampianatra nanome fisaorana ho an'ny ekipa nanolotra ny fanomezana toy ny cahier sy ny lelavola. Dia misaotra betsaka indrindra zany amin'ny RTN no ny fanohanana ny zaza sahirana izay tanjona moa dia ny ampihena na anafoana mihitsy ny zaza mitsoka andaharana ary indrindra ihany koa fampirisihana ny ray aman-dreny izay manana fahasahiranana fitsinjovana manokana amin'ilay zaza tena hita fasahirana dia tena mankatelina sy mankasitraka amin'ny fanampiana ohatran'izao ataonareo izao. Dia engany mba hisy foana ny fiaraha-miasa amin'ny manaraka ary tsy hoe ho anay irery fa efa voalaza moa fa hoe ny RTN dia miara-miasa amin'ny sekoly rehetra dia misaotra betsaka indrindra dia iroborobany ny RTN. Misaotra tompoko. Ny fifandraisana ary ny fanakaikazana amin'ny vahoaka no tanjon'ny RTN na ny radio telenakay. Eo ihany koa ny fifanampiana mba isiny ho avy mamiratra fa indrindra ho an'ireo ankizy mpianatra izay manana olana amin'ny fanatanterahana ny fianarany.